Ny faran'ny taona toy izao matetika no fotoana hanaovan'ny orinasa na koa fikambanana samihafa ny jery todiky ny zava-bitana nandritry ny taona sy hamaritana sady ny tanjona hotratrarina indray amin'ny taona ho avy. Anisan'ny nanatanteraka izany ny mpiara-miasa ao amin'ny akademia pirenena ho an'ny fanatanjahantena etsy Ampefiloha. Vorolany io maraina io tetsy Ampefiloha ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny Académie nationale des sports na ny ANS, tariny tale généraly Ranefson Patrice, nanao ny feim-pihavanana ho fiara-mankalaza Noely ary koa ho fiara-mientana ho amin'ny taona vaovao. Manitaka ny fotoana ministra Lerosa ici dia misy fanamby lehibe izay napetraka ny tamin'ny fa fitantanana rava ary tao anatin'ny kotroky ny fitokonana ny idirana teto dia tapatrano mpamokatra tsara ny zavatra. Ny soron'Andriamanitra lehibe nefa ankehitriny satria tavoaka Soamantsara ny lian'izay mila atao hoe raitra ary amin'izao fotoana izao dia efa ny vaovao ny men'ireo ministra anay dia fa mihomakomana miandray ny asany ary izay mivoaka tamin'ny Académie nationale des sports zany eo amin'ny toerana efapolo amby zato eo zany efa vonona ary efa mandiditra kely izao. Tanteraka Soamantsara ihany koa zany ny fametrahana ny agent comptable amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny volam-panjakana izay azo lazaina hoe tsy mora satria mbola bebe ireo vola tsy maintsy ho aloha ary eo zay zany dia tsy maintsy tena ireo fournisseur hoe mba hizonga raha zany ny anarena an'izay posay zay. Ny manaraka koa zany dia taona ny azakazahana ty taona efatra ambin'ny folo sy roa ty satria amin'ny fotoana izao dia efa vita ny fifandraisana ara-tsiantifika amin'ny université de Liège ary membre anatin'izay zany ny ANS amin'ny association na hoe AESEP, association internationale des établissements scientifiques et de l'éducation physique. Nosafidiny io fotoana io nanaovana tatitra sy jery-todiky ny zava-bitana nandritra ny enim-bolana voalohany nandraisan'ny tale généraly ny fitantanana ny ANS. Teo ihany koa ny namaritany tanjona ho amin'ny taona vaovao 2010 sy 2020. Nisy ny fizarana mampakasitrahana sy sakafo isan-karazany ho an'ny mpiasa, teo koa ny nofokena amin'ny tam-pihavanana. Ny mpiasa kosa dia nanolotra gisa ho solombody akoho an'ny ministra Pia izay nosoloana Andriamatoa Andrianarivao Patrick DGPC tena teto.